Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Anjara ratsy. Tantara nosoratan'ny Ratsaonandro Soa Jean Flavien. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iaina tantely, rotsy fiavana. Niaraka tamin'ny fahendrena raha herinambinina, Nalzao ary Fetra Sarobidy. Nandray vosi nandrindra ny lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Angolapity. Anjara ratsy. Andro faharoa. Inona indray izany ilay mampiavana anao amiko ka? Tsisy ka inao moa tokony avonako amin'ny vadiko tonga lafatra. Tsy ho tonga lafatra no aviana ary sany izay ny antaniko aminao raha tsy nisy ratsy nataoko. Fa tena tsy tsapanao ve hoe tsy mety izao zavatra ataonao izao e? Inona ary ilay tsy mety nataoko e? Izay nge ilay tiako ho fantatra aminao ry sady. Efa sady tsy manana fototr'asa mahavelona ianao mbola misavorita ohatr'izao koa ny trano vataniko ato. Ay ve izay izany? Tsy zany? Maivanao nge izany ry tolotra e? Aleo fa alaniko raha io izany no mahasosotra anao e. Izany ve moa nefa ny tena hoe olana fa tsy nitoetsainao e? Tsy fiasiko. Maninona izany ny toetsaiko ka? Hoe tsy mampaninona anao izany ny aina amin'izao fiainantsika izao eto mandrakizay. Milamina ve izany ny sainao hoe izany mamelona anao? Ka inona ary ny tianao ataoko e? Mampiasa ny olobe anao io hitadiavana asa mahavelom-badika inona indray? Tena mba efa nitady tokoa saingy. Mila vola be indray koa ny fitsabonina ny nofo izao. Iny jereo ny taratasy mpanafody fa vao nomeny dokotera n'androany iny. Ka izany ahita an'ity vola be ity ry sady. Tsy fantatro. Tsy ho amin'ny fanaovana gardia miasa amin'ny atoandro fotsiny aloha e. Lazaiko anao fa efa mitady aho fa... Eo enao fa lasa e. Tsy maintsy miasa mantsy raha tsy izany tsy misokatra ny vavantsika. Ohatra izao foana avy izany efa ranony resaka e. Mivoaka ny trano santy dia miditra any anatin'ilay fiara-pitsena azy. Vehivavy mampahitana azy izany dia fahampiakan-tanana fotsiny zareo sady mivosamay moa zareo mazava ho azy. Dia izaho moa izany indraiky vita dia hanasa lamba indray aloha ka. Tsy hita ny sandany izany rehefa tonga izy. Ny inana ohatra ny mangazo ihany mamaky azy. Etsana ka, tsy mahazo rezy tokoa ve izany lehilahy fa tonga dia very asiny oatra azo e. Te ahoana ary tiana ahitana an'izany vola be izany amin'izay hoe ilaina farak'izay hainga ianao Mitovy amin'izany koa ny fanontaniany tolotra rehefa naseho azy ilay taratasy mpanafody. Fa ilay vatindry koa aloha tena bantsaleha mihitsy ka. Ka ataoko ahoana ary moa e? Efa iny ny anako. Isarahana any ake dia mitady vaovao olom-baovao izay hoe mahavita azoko. Atao ahoana koa ary. Ora aminareo menakavy mihitsy mantsy ilay miteny sy hoe fa tokony teny ave hoe hiafio ao fa lambana koa ny tokantrano na efita izao aza fa efa tsisy fiovantsony. Eny tsy za zao ny tena olako ka tsy vola tsy toko tsy forohana mila anaovana fahagaganty. Oay fa ohatry ny mahita hevitra aho nefa hoe nefa ahoana ke? Efa fantatra hoe tsy ekendry-kory ariko. Lazao aloha dia hita eo e mandray ny sosokevitra rehetra mihitsy mantsy ako. Ka zaho ary ahoana ke? Ahoana re izany maninona raha miresaka Monsieur Bertrand dia efa niserana tao an-tsaiko mihitsy izany fa ohatrany tsy mety amiko kina. Atre fa maninona tsy mety? Satria efa aposiko ny tambon'izany. Izany koa aza moa mampisalasala andry teny azy teo raha ny marinako. Izay indrindra fa vonona mony anjanaka indray izany indray no izay resaka fahadiovana izay. Nahitady solution afaka. Fa ngaha moa dia tena hoe
tsy maintsy izay ny lalatokana ka. Sokafy aloha ny masondre dia hitandre eo hoe izany ny solution e. Voatery misafidy aloha ndre izao a, na ny hain-janakindry a, sa voninahitra tsy hitondra mankaiza akory. Dia avita hitsihery ny tarihako anaty fitaratra tsony ve kiara izany no zava-misy. Raha tena hoe ho tonga fivarota-tena ohatran'izany, ahoana? Ny sasany aza nery tia mizara an'io amin'ny jombily sy ny sisy araky ny elakelatrano eny e. Ndry koa aza sombaina amin'ilay teny hoe fivarota-tena aloha ny saina ka. Ndao hitra aloha fa efa mandeha daholo ny ankizy e. Alefa hodiniako milamina ny tendry izany. Dia aza ela fanapahan-kevitra na izany aza. Orkara, ndana aloha makany amborao fa nanao fiatsika miantsondry ndraika izy teo e. Nga, dia inona indray zao tiana teneniko? Sokafy fotsiny vava dia misy teny mivoaka eo koa. Nareo koa ny dia miseho madio tanana ohatran'inona e. Indriva moa tsy napolisika amin'ny lamba frein melika ihany e. Izay va lasaka. Eny tompoko. Mandraisa sisa faiza mihafahafa e. Fa hono? Ahoana tompoko? Manana olana nga ianao io? Tsy afaka olana angamba ny marimarina kokoa ka. Diso ihany aho amin'ny lafinday e. Dia natsapako mihitsy izany fa ialako tsiny aminao. Tsy azoko. Amin'ny lafininona moa izany tompoko? Satria tsy mba haiko naseho anareo hoe sofina azonareo hitarenana, tratra azonareo ankinana ihany koa. Tsy inonao izany ka. Fa raha manana olana ianao dia izao e. Ahoana tompoko? Tenenao amiko so misy azoko anampinanao ary. Tia ary tia olako izao tompoko. Vola be izy izany. Dia inona no tianao atoko anao? Izany ve dia mila hazavaina aminao? So sanatritra mivaka azo ilay resakako. Afaka mampindrana ny volo io ary ve ianao e? Ny fomba andoavako azy sy kelikely amin'ny karamako no... Tsy voalohanao izany io na mbola afaka 3 taona aza ka. Satria tsy afaka haka mihoatra ny 300 isan-jato amin'ny karamanao dia inona ary no tokony ataoko e? Efa miezaka nitady ihany aho mantsy fa tsy nahita. Tsy tia hamoy-anjanako aho kanefa raha mbola misy azoko atao ihany. Tena misy azonao atao tokoa nefa. Izany ve tompoko? Izay ny tsy tokony androtsahanao ranomaso amin'izany. Hoe inona ohatra? Ahoana ry izany e? Izao ry sandy a. Tsy hoe manararoatra ny olana menjady aminao fa tadidinao ve nanampiako amin'ny Patricia? Azoko sady efa napoziko ka efa fantatroko hoe efa nisy ny tantara taminao izao olako izao. Fo niantso ahy fotsiny teo ianao dia efa fantatro izany. Dia ahoana? Atao ve sa tsia ary? Tena hita mihitsy hoe efa mpiady ianao ka tsy misy fiambahambana mihitsy ny filazanao azy. Ka hisafosirana adiny firy eto ary? Efa mifakahazo ny resakako tsy aleo ve avy dia voamaso ny potsirina? Miaika ka. Mahasaro-pisaina ampitazana fatapao izay hevitra e. Miara-mandry amiko indray alina fotsiny ianao dia omeko anao ivolo io. Mazava ho azy fa ataonao tsy misy fepetra izay hampanovoko anao mandritra ny fotoana io raikitra? Tsy niomana azy fandavana mihitsy angamba ianao e. Satria menao hoe tsy adala ianao ka. Tsy zavatra kely ohatr'izany no amizanao zanakao. Aleo ary aloha andinika e. Rehefa mirava angambany dia omeko anao ny valiteniko.
lamina kokoa miandro varavarana le miandro vavahady ohatr'izao. Mbola mitoerana karana dia tsy haiko izay mahasamihafa azy ka. Fa ialanga no afaka mipetraka sy miresaka ohatr'izao rehefa miandro varavarana ka. Tsy haiko tsony letsy. Fa resaka aloha le tia ka atoritotra. Fa mafy elaka kozy amin'ny resaka iny indray sao izany tena natao amin'izany ka. amin'ity vadiny na hoe miasa an'le isan'andro tiako. Tsy azoko loatra ny tena oviana. Rehefa miasa dia miasa mahalina natonto ka inona moa volana amin'izany. Za lesy tena tsy matoko vady mivoaka an'izany a. Ninona ato aiza ny afantarana azy tena ataony amin'ny alina. Soa izany fa tsy ohatran'ny lara izany ka. Nefa na ilaza ve tsy mba efa lasa saina tamin'izany ihany e. Rehefa nanatao letsy ny vehivavy tsy voasakana amin'izany e. Nahary ianao nahatoandro. Ka le vehivavy miasa mihitsy izany ny problema ry izany ka. Dia hoe navidim-piainana tsy mitsanana tantera izany ka. Vita amin'ny masarotam-piaro ve ny fiainana azy ianao? Izay indray lesy aloha tsy haiko. Fa tsy hitanao hoe fanaovany zalahan'ireo vadin'olona miasa rehetra io e. Saviany ararotin'ny kitikitihana sy ny sisa. Tsy izy rehetra avy izay manaiky ataony amin'izany kosa angamba. Engany mba amin'ilay tsy manaiky ataony an'izany lesy ny lara izany. Dia tena tsy azoko mihitsy lesy ilay mahatonga ny miresaka amin'ny vadiko le. Dia sisy taresaka mandeha ve tsy izany a. Koraha izay lahy dia angoarany saina fa tsy manao an'izany izy a. Ary na manao an'izany aza moa ny zanaka lesy jerena dia maivana ny alahelo lahy. Elo lahy fa le hitadika fevetivety a. Mandra-pavita ny kamiora io fotsiny. Malagasy FM nan'olotra ho anao teo Anjara ratsy. tantara nosoratany Ratsaonandro Soa Jean Flavien. ireto avy no nanome aina ny tantara. Ilaina tantely rotsy fiavana Miaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Naljao ary Fetra Sarobidy. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby nanao tontosa Angolapity. Anjara ratsy Mbola hitoy.